Efa miarabana rehetra tafafiana somatsara eto amin'ny chaîne androany. Androany dia fantaniana avy amin'ny ray aminareo izay mpijery no hovaliako amin'ity vidéo ity dia ny hoe inona ireo loko afaka miaraka resaka fiakanjo izany raha ny tena izy resaka lamaody dia ihany koa hoe ahoana ny fiakanjoana manaraka toetrandro. Dia misy karazany telo izany ny torohevitra izay ho atolotro androany marihako fa somary vasta be ilay fantaniana fa izahako hovaliana ihany. Dia voalohany izany dia ny fiakanjoana amiko manokana aloha za tsy dia tena manao akanjo marevaka loatra firy. Raha mijery eo amin'ny armoirako anareo dia somary mainty, fotsy, marron, tsy dia marron rehefa beige, gris izany foana ny akanjoko fa tsy dia misy marevaka firy. Dia mety tsy dia hanao marevaka, tsy dia ilaza hoe ohatran'ny ahoana fanaovana marevaka angamba fa voalohany tiako zaraina fotsiny dia ny fanaovana pop of color izany hoe mitovy daholo ny akanjo lokona akanjo anaovanao fa misy akanjo marevaka iray na loko marevaka iray izay mivoaka mivoaka mamoaka an'ilay akanjonao rehetrarehetra izany. Azonao atao kiraronao izany, azonao atao poketranao izany, azonao atao ambonina akanjo. Matetika ambonina akanjo tsy dia tsara loatra raha atao pataloha, indrindrindrindra fa ohatra hoe pataloha orange be ohatra ny anaovanao mety tsy dia tsara loatra izay fa hitanareo amin'ny overlay eo ihany izany ny exemple izay omeko menamena izao pop of color izay nanaovako eto. Dia misy ihany koa ny poketra mangamanga. Dia ny akanjo rehetra anaovanao izany afaka atao hoe mainty daholo na fotsy, akanjo ambony fotsy sy jean manga, zavatra ohatr'izany zany dia misy pop of color ny kiraronao, ny poketranao araka ny lazaiko teo. Dia ny faharoa manarak'izay dia ny loko izay mety miaraka. Matetika rehefa ohatra hoe tianao ahoana re ilazako izany, mainty izao ohatra miaraka amin'ny loko rehetrarehetra, n'inona loko izay anaovanao rehefa ohatra ka manao akanjo mainty ianao dia mety miaraka amin'ny mainty daholo ny rehetrarehetra. Ny fotsy misy ihany koa ny zavatra mety miaraka aminy. Raha ohatra izao hoe fotsy izao ohatra ny ambony akanjonao ilay nilazaiko teo dia manao jean manga ianao dia afaka manao tenisy fotsy. Izay izao dia tena tsara be sady efa be mpanao no efa lamaody hatramin'izay ka mandrakizay angambany izay look izay nilazaiko izay. Afaka anaovanao koa ohatra fotsy izao, fotsy sy mavomavo izao mety miaraka, fotsy sy mavokely izao mety miaraka, ny fotsy sy ny volomparasy izao dia mety miaraka. Exemple be dia be omeko izay fa ny fotsy izany afaka miaraka amina loko maromaro ihany koa rehefa tsy loko dia tena hoe matroka loatra angamba ny tiako lazaina amin'izay. Raha ohatra indray ianao ka hoe manao ohatra hoe loko maitso dia maitso azonao atao ihany koa ohatra manao t-shirt maitso ianao izao dia manao pataloha mainty na hoe manao pataloha mangamanga, jean mangamanga. Inona koa angamba mety miaraka amin'ny maitso ohatra hoe mavo jaune poussin izany tiako lazaina eto. Ohatr'izay izany izao ohatra mety miaraka amin'ny maitso. Dia ny torohevitra fahatelo sady farany dia ny resaka manaraka toetrandro. Toetrandro izany matetika rehefa misy ahoana re ny lezaka izany ny fomba raha ohatra tianao manaraka ny toetrandro izany ny fomba fiakanjonao dia manaraka an'izay ohatrany ahoana ny eo ivelany eo. Ohatra izao hoe spring izao ohatra, spring dia maniry daholo ny zavaboary rehetra dia ohatra ny ity anaovako ity izao mety tsara mihitsy ity robe ity satria misy voninkazo. Dia ohatr'izay koa izao ohatra hoe spring izany dia afaka anaovanao daholo ny loko izay marevaka rehetra izay anananao afaka anaovanao daholo satria spring. Dia rehefa ohatra hoe matroka sy manorana koa ny eo ivelany ao dia mba ohatr'izay koa izany fiakanjonao manao akanjo gris, mainty, volomparasy ilay matroka izany tiako lazaina fa tsy violet akory fa volomparasy matroka. Izay rehefa loko matroka rehetra izany dia mety daholo rehefa matroka ny eo ivelany ao na dia vert armière dia mety.
dia izay indray zany aloha zany no torohevitra azoko omenanao lazao ihany raha ohatra ka mbola manafanontaniana ianao fa inoko mba engany eka mba nahafapo-anao zay torohevitra izay nomeko izay. Izany ndray fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia manaraka indray veloma daholo. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay hatramin'ny farany. Raha ohatra ka tianareo ilay izy dia aza adino manome j'aime na pouce en l'air. Aza adino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy ana be dia be raha ataonao. Mahay mampoana ilay izy dia eto ny vidéo manaraka.